Salama daholo andao raha ho resantsika amin'ity vidéo ity no mahakasika ny ady hevitra lehibe izay mafana dia mafana mo ao amin'ny tapatsirasira Facebook ao amin'izao fotoana izao ny eo amin'ny pasteur ny vahony oloko sy ny andriamatoa Koto lehilahy Maitsoambo izay malagasy monina sy mipetraka any Suisse any izay hitantsika tsara ary fantantsika tsara izany Koto izany fa malagasy izay tena isan'ny tia maneho hevitra izay ary tia mitsikera ny zavatra izay hitany fa tsy mety sy milaza ny fahitany azy mo izany Koto lehilahy Maitsoambo izany. Nandefa hafatra ho azy mo ny pasteur ny vahony oloko raha nanao ny toriteniny teny amin'ny Coliseum tamin'ny faraparan'ny herinandro iny ary tsy niandela Koto fa namalevetrany an'izay hafatra nalefan'ny pasteur izay. Ka izay sy izay mo no fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatra trano miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefany amintsika sy tomatahotagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Na i Koto lehilahy Maitsoambo na i pasteur Hirtina dia samy niezaka naneho ny heviny avy izy roa tonta ireto tamin'ity herinandro ity. Matetika isika maheno any Koto fa mitsikera any fivavahana izay tsy mitsahatra mitombo isan'andro mo izany karazany fivavahana secte izany raha ho an'i Madagasikara ary kian'ny Koto mafy mo izay fisiany fiangonana izay miforona isaky ny fokotany sy isaky ny vazavazan-tany izay raha ho an'i Madagasikara izay satria nolazainy Koto fa isany mampahantra an'i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy io izay fanorenana fiangonana isan-karazany izay sokajian'ny Koto ho ao anatiny fisolokiana ara-pinoana io. Raha ny tokony ho izy hoy Koto rehefa hanangana ny fiangonana dia tokony misy ny mari-pahaizana izay takiana amin'ireo izay milaza ny tenany ho pasteur sy ny maro hafa ireo satria mantsy tsy misy amin'ireo pasteur izay tena efa mihevy tenany ho Andriamanitra mihitsiny. Tsy ilay fisian'Andriamanitra no tsy mampino any Koto fa ny fampiasana anaran'Andriamanitra hoentina handrebirebena ny saim-bahoaka no tsy mety aminy ary tsy vitsy amin'ny vahoaka indrindraindrindra ny vahoaka aty amin'ny kontinanta Afrika dia tena manaraka anjambany amin'izay finoana an'Andriamanitra izay fa tsy mba manao famakafakana mihitsy na ny kely aza ary eo indrindra no matetika manararoatra ireo izay milaza ho pasteur no manao an'izay fika rehetra hoentina handrebirebena ny sain'ny vahoaka maro izay mpanaraka azy ireo. Ary iny fa tena roboka tokoa ny vahoaka izay sady efa fady ranovana no mbola rebirebena amin'ilay hoe ampahafolokarena tahaka an'izany ary tsy vitsy amin'ireo pasteur mo no milaza mihitsy fa arakaraky ny fanomezana betsaka ho an'Andriamanitra no isany mahasambatra ny olona iray nefa tadidio fa raha ny olona izay efa fady ranovana ve dia mbola ho takinao rakitra isan-karazany indray izany ve ny tena sitrapon'Andriamanitra sa ny sitrapon'ny pasteur no tena tiana atao. Iarahantsika mahalala sy iaraha mahita fa ny vahoaka indrindraindrindra ny vahoaka malagasy na ny aty amin'ny kontinanta afrikanina dia olony fo avokoa ary rehefa ny fo izay no mibaiko dia avy hatrany dia mora rebirebena ary tsy manana eritreritra andinika lavitra intsony ary ny fiteny izay matetika fampiasan'ireo izay milaza ny tenany ho pasteur dia ataony ny hevitra izay ahatonga anao hanana anirony karazana dette morale irony amin'izay mantsy afaka rebirebeny tsara sy amboleny an'izay kolotsaina vaovao zay ao anaty lohanao ao. Raha mandinika tsara isika ary raha mijery tsara ny zavatra tena misy amin'izao fotoana izao tadidio rehefa ny mpino no marary resitsika ohatra izany dia hoy pasteur hoe hoentina ambavaka anao ry anaka fa Andriamanitra no hanampy anao. Nefa rehefa pasteur no marary dia hoy ny ao am-piangonana milaza hoe ndao hanatitra fanampiana ho an'ny pasteur fa marary izy.
Izany dia midika fa efa mampiharihary ny fitiavan-tena izay ataon'ireo izay mitondra anarany ho pastora ireny. Matetika ihany koa isika tratrany ilay fandemenen-tsaina amin'ilay hoe asan'Andriamanitra anie io asany ataon'ny pastora io e, ka rariny sitsiny raha toa ka hanatitra ampahafolon-karena ho azy isika satria tsy ho an'ny pastera velively io fa ho an'Andriamanitra. Fa ho an'Andriamanitra ahoana moa? Mba afaka fakafakaintsika kely ve fa tena ho an'Andriamanitra ireny ampahafolon-karena izay omena ho an'ny pastera ireny? Ao indray ireo pastera no milaza fa noho ny fanorenana fiangonana isan-karazany no tena ilana anirony rakitra irony. Tadidio sy fakafaka ho tsara nefa fa matetika irony pastora irony dia lasa manan-karena avy hatrany. Izany hoe lasa fitadiavam-bola ankolaka zany ilay tenin'Andriamanitra ka lasa irony pastera irony no migalabona amina harena sy lasa mpanefohevitra tampotampoka eo. Fa ianao izay mpino ao anatin'io fiangonana izay vonoforon'ny pastera io ve? Mba efa nanan-karena tahaka ny pastera ve ianao io? Sa variana manompo ny pastera hany ka hadinonao hatramin'ny ilay tady vola izay tokony ho ataonao? Tsy sanatria akory tsy mino an'Andriamanitra ary tsy sanatria akory tsy mivavaka, fa ny fandrenana fiangonana dia misy ny fetra izay takiana amin'izy ireny. Ary tsy izay olona rehetra mahay mitoriteny dia hanao pastera avokoa, fa misy ny fianarana manokana amin'ny fiofanana mba ho tonga pastora izany, ary misy ihany koa ny mari-pahaizana izay takiana amin'izany ao amin'ny resaka teolojia. Fa tsy izay rehetra mahay mitoriteny isaky ny fokotany izao dia andeha hamorona fiangonana, fa satria ao ny fika izay tena farakin'izay haingana hampanan-karena vetivety. Tsy adala akory ry zareo any Rwanda no tena miezaka manakatona anirony karazana fiangonana izay vao miforona nefa tsy manara-dalàna irony. Rariny sitsiny ny azy satria lasa fanebirebena ny saim-bahoaka fotsiny ny sasany, fa tsy tena ilay tenin'Andriamanitra no tiana hampitaina, fa lasa fanaovana bizinесy ankolaka amin'ny fitadiavam-bola amin'ny mpino ilay fananganana fiangonana isan-karazany etsiroa. Manoloana an'izay rehetra izay moa dia samy niezaka naneho ny heviny na i pastera Heritina na i Kotrila Maitsoambo. Araky ny voalazan'ny pastera Heritina dia mankasitraka anikoto aho fa niara-niasa tamiko nanaparitaka ny ampahany tamin'ilay video ako iny Andriamatoa Akoto. Mankasitraka aho fa manampy ahy amin'ny fitoriana filazantsara. Tsy fahavalon'ny Koto Lela Maitsoambo fa maniry azy ho lasa mpanompon'Andriamanitra aho. Mino izany tanteraka aho ho izy taoreny ilay video izay nalefany tao anatin'ny pejiny mahakasika any dedikasy ho an'ny Kotrila Maitsoambo izay nolazainy pastera Heritina mazava tsara nandritra ny toriteny izay nataony teny amin'ny collision. Fa ianao ry Koto izay tsy mino an'Andriamanitra dia miantso anao aho mba hitodika tanteraka amin'ny Andriamanitra, fa Andriamanitra irery ihany ho izy no vahaolana. Tsy niandrela taorian'izay moa i Koto satria nisy ihany ny fanakinana tao anatin'izay video nataon'ny pastera Heritina izay dia tsotra ny amaliko anao ry pastera. Raha misy miasa marina izany Andriamanitra itetatetahanao izany dia ianao no ahita faisana voalohany amin'ity fikatramona ataonao an'ireo olona maro izay amin'ny fahalemena ireo. Ary tena ahita faisana tokoa ireo garde du corps-nao ireo izay tsy haharo anao amin'ny kapoka mafy izay ahazo anao ireo. Olona tsy madio matoa mila mpiambina. Zaho lazaina tsy mino an'Andriamanitra moa manasa vilia ny ataoko aty dia mandray ny karamako amin'ny fomba madio tsy oatra ianareo. Inona no fahotana izay ataoko? Tsisy kolikoly ety, tsisy halatra, tsisy fanararaotana ny avendranan'ny mpiarabelona, efa fady ranovana fa miaina milamina. Koa raha tsy sanana ny tenako ka handeha handohalika aminao eny amin'ny collision. Asio pari 2 miliara ariary raha sahy ianao. Sira fa ho resy lahatra hidododo any hanapirofo amin'ny gasy izay fitahanao ireo ny mahalainga ny zavatra teneninao rehetra, fa zaho tsy ho azonao amin'izany. Ary mangataka anao raha tena lehilahy hanao débat direct amina télé ahitako sy ny gasy maneran-tany ny fahaizanao an'izany baiboly sy ny fivavahana izany ho ikoto hatrany raha vantany vao nandefa hafatra ho an'ny pastera Heritina izay. Ka maro sahady ny gasy izay miandry an'izay débat
en direct any koto sy pastera Heritina izay raha vantany vao hanaiky an'izany mo i pastera Heritina mazava ho azy fa raha tsy manaiky an'izany kosa dia mety tsy ho raikitra izany débat izany. Hosetrin'izay mo dia nandefa havatra ihany koa i Heritina Ratsimbazafy tadidio fa rehefa manohitra ny mpanompon'Andriamanitra dia midika hoe manohitra ny safidin'Andriamanitra. Rehefa manakina iraka Andriamanitra dia manakina anilainany iraka. Ataonareo ahoana ny hanaja an'Andriamanitra tsy hita maso raha ilay iraka hita maso izay nalefany aza vingavingainareo? Tandremo fa ara-panahy ny fiainana. Novaliany koty ihany anefa n'izay dia Andriamanitra ve dia voatery haniraka an'lisany raha te hiresaka aminay? Tsy manana moyen de communication ve izy? Email, WhatsApp, Telegram, smartphone, message vocal, message setroka sy ny maro hafa. Aza mba vendranona ohatran'izany ilay argument fa olona tsy de nianatra no azonareo ampiasaina amin'izany fa iza lisany no irahan'Andriamanitra ho ikoto hatrany manoloana an'izay message zay. Izay mo no masaka azonareo tao anatin'ity vidéo ity ka misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra trano ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sisy tao gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa.